ahoana marina tena misy ve ny faiza mitariky ny mpitondra raha ity tatitra voaray farany izay navoky ny université ny Sherbrooke Canada ity dia isan'ny firenena nanana ny toerany i Madagasikara ny taona 8 nahatratra 7.7 ny arkarena faobe na ny PIB ny Madagasikara tamin'io taona io ary firenena fahatelo amby 20 am'zato maneran-tany i Madagasikara. Tsara ho marina fa nisy krizy teto amin'ny firenena ny taona 2020 ary de tafidina ho latsaky ny 12.7 ny arkarena faobe ny firenentsika. Niezaka nanarina ifavoazana no io krizy io ny filoha Marc Ravalomanana nanomboka ny fotoana nandraisany antanana ny fiainan'ny vahoaka malagasy, nanomboka ny arina tsikelikely ny firenena araka ny nambara Teliaroa satria tafiakatra 7.7 ny arkarena faobe ny Madagasikara tamin'ny taona 2020. Paikady fampandrosoana napetraky ny filoha Marc Ravalomanana tamin'izany ny MAP na ny Madagascar Action Plan. Hita tao anatin'io avokoa ny fanampiana ireo sehatra rehetra, ny fambolena sy ny fiompiana, ny foto-drafitrasa ilain'ny vahoaka, ny indostria, raha teo ihany koa ny fanabeazana sy ny maro hafa. Ny zotranankany amin'ny fandrosoana tanteraka i Madagasikara satria tsara fototra ilay paikady nanatanterahana ny MAP. Noho ny fitiavatena politika ny sasany anefa de nitranga ny fanonganam-panjakana ny taona 2020. Iarahantsika nahita ny zavanisy teto amin'ny firenena, maro ireo foto-drafitrasa potika, ny donatsetroka ny lanitry Gasikara, maro no very asa, toeram-pivarotana maro izay nampiasa olona no voaroba ary isan'izany ny orinasa Tico izay nampiasa olona anjatony maro manerana any Madagasikara. Nitsingoloka tanteraka ny tarehimarika ho an'ny PIB satria latsaky ny 3.7 ny arkarena faobe ny Madagasikara taorin'io fanonganam-panjakana io. Nandritra ny 5 taona ny tetezamita taorin'io fanonganam-panjakana io, izany hoe mitovy amin'ny feptom-piasany ny filoham-pirenena eto amintsika araky ny voafaritry ny lalam-panorenana no ny asany ny filohan'ny tetezamita tamin'ny fotoana io. Lasa fomba fiteny mihitsy aza tamin'izany ny hoe tetezamitatra. Indro niatrika fifidianana ho filoham-pirenena i Madagasikara taorin'ny fanonganam-panjakana ny taona 2020 io. Taona 2020 isika zao, aiza ho aiza i Madagasikara. Ny filohan'ny tetezamita izay efa nitantana firenena nandritra ny 5 taona no mitondra any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ity tatitra ity hatrany dia firenena fahadimy amin'ny mahantra indrindra maneran-tany i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny fitantanam-pirenena manokana de tsapa fa manao izay tiany atao ny mpitondra amin'ny laharam-pahamehana sy ny zavatra tena maika eto amin'ny firenena. Laharam-pahamehan'ny mpitondra sy ny tombotsoan'izy ireo manokana ny tazana fa tsy ny tombontsom-bahoaka. Iarahan'ny rehetra miaina izao ny krizy ateraky ny Covid-19 saingy tsy hita izay tena paikady ny mpitondra amahana io olana eto amin'ny firenena io. Miaina tanteraka ao anatiny samy mandeha, samy mitady ny vahoaka malagasy. Fampanantenana pokaty no betsaka. Raha eo amin'ny sehatry ny fampianarana manokana moa de hoy ity solombavam-bahoaka ity hoe de manao ambany zavatra anio sehatry ny fanabeazana io ny mpitondra fanjakana. Inona re mety ho antony? Ingane mba ho diso ty fijeriko ty. Ho abadona ve le malagasy ka tsy anana olona afaka ny ady hevitra. Aminao tsony ara-pitso ravaka pitso. Ary atao hoe resen'ny faiza manao ny hafa foana ve isika eto Madagasikara.
satria toa hita taratra zany a nandritra ny fitantanany Andriamatoa filoha am'izao fotoana zao tany amin'ny tetezamita na zao izy efa filoha-pirenena tadio tsara fa nanana olantsika tamin'ny fanadinam-panjakana tany amin'ny tetezamita de efa nahavoanao zao ve le olana de am'izao fotoana zao efa folo taona ty aorina de mbola miverina indray izay olana eo amin'ny resaka fanadinam-panjakana zay ho hitatsika eo indray moa ny fanadinana BEPC sy ny baka fa ho anahy manokana de tena lasa mahakivy zany a ilay faripahaizany tanorantsika am'izao fotoana zao mazava izany tsy mahay makalesona mihitsy ny mpitondra amin'izao aza moa de lazaina indray fa tsy maintsy irosona ny fifidianana loolona kanefa de komina 420 be izao no mbola tsy manana be ny tanàna ny raharaha doublon tamin'ny fifidianana tsy hita izay nanjavonany fa ahoana marine de hoy ity olo-pirenena ity hoe zay mahatonga nanteny teo aloha hoe efa misy zavatra mipetraka tiany mpitondra fanjakana ho atao amin'ny fitantanana ny firenena satria araka nyvoalazan'ny Andriamatoa sy olo-mavambahoaka teo ny filoham-pirenena efa milasa daty aty aloha tompona andraikitra tokony hanambara le daty-pividianana aty arina amin'ny filoham-pirenena zay zany zao de efa mazava be hoe zay tiany mpitondra zay tiany filoham-pirenena atao no ataony amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena ary am'jirina zay ihany koa tsika de hoe izy avy ny olona tokony hifidy amin'le izy efa voalaza teo ihany koa nefa ny famerena fividiana be ny tanàna zay efa nisy olana efa oeritaontsika zao reny zany mbola tsy vita nefa reny anisan'ny olona eo anatin'le grands électeurs tokony hifidy le sénateur dinona mamaika loatra hoe tonga de le sénateur ny atao fa tsy apetraka aloha ny rafitra ahafahana manantanteraka tsakany sy andavany atotosana n'ilay fividianana ao lehibe mifaritany zay mbola tsisy ankehitriny satria tsika moa tao anatin'ny région de zao ndray lasa mivadika gouverneur de konkoa mahagaga tsy haiko zao hoe ny gouverneur ave hiditra ao anatin'ny hifidiny sénateur kanefa raha grands électeurs gouverneur zany tsy tokony hiditra ao anatin'izay fividiana sénateur fa tsy olom-boafidy ny gouverneur fa olom-boatendry ama olom-boatendry azy zany de efa vato mandendehan'ny fitondram-panjakana ny gouverneur zay 2 ny région zay ho ampidombona 3 de zay zany zao de vao anatin'ny hoe tsy fanarandalana raha fidirina olotsotra azy satria ny olona nyfidin'ny vahoaka tam mangarahara ny tokony hifidy an'izany sénateur zany satria hosolo tenan'ny vahoaka ireo sénateur eo fa tsy hosolo tenan'ny fitondram-panjakana kajikajy politika no betsaka fa tsy izay masoan'ny vahoaka no atao laharam-pahamehana ny arantsika nahita ny fitantanana ny krizy ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao ny vahoaka madinika terena anaraka fepetra ara-pahasalamana anirana mpitany filaminana mihitsy aza fa hoe ora fihiboana ono etsy ankilany anefa de ny filoham-pirenena izay tokony anaja fepetra voalohany mihitsy no mamory olona etsy sy roa tsy misy ny fanajana ny elanelana iray metatra isaky ny tapabolana andraisan'ny fitenenana ao amin'ny aino manjery-panjakana de misy foana ny fampanantenana vaovao kanefa ireny olazaina teo aloha aza tsy hita hatramin'izao fa aiza ho aiza marina moa ilay UEM amin'izao fotoana zao aiza ho aiza ilay plan Marshall no dradradradraina efa 2 taona latsaka kely mantsy izay no nitondrany ny filoham-pirenena ny automasina moa de toy izao ny fahampitehan'ny tanàna kanefa de nolazaina fa atao miami ao anatin'ny fotoana fohy ity no fanadiadiny ny mpanao gazety nanome valikafatra ho an'ny fanjakana ireto tatsapiompiomby ao Betafy ireto ny 12 septambra lasa teo mantsy nanambara ny ministry ny fiompiana sy ny fambolena fa hanafatra omby vavy be ronono ary visany fanjakana ny taoterana azy ty tsy hita izay anaovana azy izao indray hoe hanafatra avany ivelany sa vonoana mihitsy ve ny tatsa sy ny orinasa malagasy
ho an'ireto mpiompiomby ireto dia midika ho fanambaniana sy fanampotehana tanteraka ny tatsa malagasy io fanapa-kevitra io. Zavatra tia nahatongavana dia hoe tsy intsony avy amin'ny fanjakana zany le aretina na zava-maharary anay tatsaha le mpamokatra ronono alefa zao vonao fisan-karazany zao ohatra hoe kazefa zao halina tamin'ny TVM sy tamin'ny Hermaly dia laza fa tsy lany tsy ampy ny tolotra ronono fa be ny tinady dia halina indray izy mbola niteny fa sady anafatra omby arivo no tsy ampy ny ronono fa mbola be dia be mipitady dia zao ny voalohateny amin'izay dia hoe manasa ny kazefa mba ho tonga aty Betafo vao ary olana ny rononona io fa zava olana petatoko hoe mody mitondra olona trany avy any amin'ny distrika ny avy any amin'ny faritra dia lazaina fa mividy 100 dia mividy 200 amin'le maitany zany nefa mividy eto aminay efa mividy lafo noho izany famononanay tatsaha zany le fanakatonana an'ity koa satria tsisy fifaninanana tsony. Inona marina no tiany mpitondra aseho amin'ny vahoaka malagasy nefa miodina sy mandeha tsara akatonareo dia avy eo indray ianareo milaza fa anampy vahoaka ny tsapa dia mbola miaina ao anatin'ny andrakandrana foana ny mpitondra hatramin'izao amin'ny fitantanana firenena. Ny fomba fiasan'ny mpitondra ankehitriny dia mampanantena avy eo midoka tena dia mampitandrina ireo olona izay tsy mitovy hevitra amin'izy ireo. Tena manana fahaiza-mitarika ave ny mpitondra antsika fa ahoana marina